raha basy toliary anao hoe tsika mpilaminana anao ny tsy fankasitrahany mponina rampitso fitondrana rajoelina enambin'ny folo taona tsy misy firenena vanina aly eto Madagasikara atahorana ho lamy tamingana fanontaniana miverimerina eto amin'ny firenentsika hatramin'ny androany hoe manina no mahantra eo ambony hareny Madagasikara. Araka ny tatitsy ny banky iraisam-pirenena ny taona 2000 dia efatra faingo dimy isanjato ny arkarena fahobeny Madagasikara. Nitranga ny krizy taona 2000, ny hiba 12 faingo efatra isanjato ny PIB tamin'io taona io. Nandray fahefana ny filora valomanana marka taorin'io. Naseho ny tatitsy ny banky iraisam-pirenena eto fa niakatra ho 7,8 isanjato izany ny taona 2000. Voatazona hoenina faingo 7 isanjato ny PIB ny taona 2000 izay isan'ny fotoana tokony haingana ny toe-karena ho an'i Madagasikara. Tonga ny taona 2000 raikitra ny fanonganam-panjakana no tarihin'ny mpitondra ankehitriny. Mihiba 4 isanjato ny PIB an'i Madagasikara teo raha io tatitsy ny banky iraisam-pirenena hatrany. Aotra faingo 4 isanjato ny taona 2000, niakatra 3 isanjato izany ho an'ny taona 2000. Nidina indray ny taona 2000 ka 2 faingo 3 isanjato hoy ny banky iraisam-pirenena. 4 faingo 4 isanjato no PIB tamin'ny taona 2000, fotoana namarana ny filoha rajonaromampianina hery ny fitondrana any Madagasikara. Niverina nitondra indray ny mpitondra ankehitriny ny taona 2000. Nihiba 7 faingo 1 isanjato ny PIB izay 4 faingo 4 isanjato tamin'ny fitondrana teo aloha io. Hatramin'izao tsy tafarina ny firenena. Samy nandray fitantanana firenena taorian'ny krizy na ny fitondrana ravalomanana izay nandova lavaka be satria mihiba 12 faingo 4 isanjato ny arkarena fahobe saingy nisy ny fiakarana ny opampana roa taona taoriny nandraisan'ny fahefana. Firenena tsy nisy krizy Madagasikara no niraisy ny mpitondra amin'izao fotoana ny taona 2000 izay 4 faingo 4 isanjato ny PIB fa nahoana no nihiba 7 faingo 1 isanjato izany ny taona 2000. Raha aravon'ireo dia midina ny foana ny PIB rehefa mpitondra ankehitriny no mandray fitantanana ny firenena. Misy antony ao hoy ny mpaneho hevitra. Zany hoe tsy mijery ndaram-pahamehana ho an'ny vahoaka ny mpitondra amin'izao fotoana izao dia akoatr'izay dia eo ny kolikoly maro samihafa izay tokony hiditra amin'ny kitapom-bolona mpanjakana dia lasa any amin'ny resaka fanondranana zavatra antokosoko izay tokony hiditra amin'ny teti-bolona mpanjakana, ohatra hoe fandranana tokosoko ny volamena, reo bois de rose, reo renakibon'ny tany maro izay ahodrana antokosoko eto Madagasikara nefa tsy miditra kory aty amin'ny teti-bolona mpanjakana zany izany rehetra zany. Manaraka izany ihany koa dia mahatonga antsika miembotra zany ao anatin'izay dia tsy mamela raha-pahamehana amin'ny resaka famokarana fa tokony fotodrafitrasa makany amina famokarana no tokony atao eto Madagasikara. Dia izay famokarana zany no mitondra asa ho an'ny vahoaka ary mampitombo ny toe-karentsika. Zany hoe tokony any amin'ny asa famokarana zany tokony iopanana ny zany teti-bolona mpanjakana zany sy ny programa n'asa ny gouvernement zany amin'ny ankapobeny. Fa itsika zany dia tsy mamokatra amin'izao fotoana izao dia lasa na ny zavatra na vary izay misy eto Madagasikara ary. Rehefa manao ny hevitra ny olona dia eny an-dalambe fa tsika zany vao manana heritreritra an'izay ny mpanohatra na ny société civile dia any daholo ny zandary zany sy ny miaramila nefa tokony anentsika zany reny ny malaso sy ny ampamakitrano ao anatin'izay. Izany dia anisany mampembotra antsika zany ao anatin'izay ary ny farany ihany koa zany izay tsy tsara tenenina dia anisany mahatonga antsika mahantra sy sairana koa amin'izao fotoana izao dia le olona petraka eto amin'ny tany sy firenena izay hitondra ny raha-pirenena dia olona tsy compétent. Manan-karena ny Madagasikara saingy firenena gisitra maneran-tany
ary miaina amin'ny PIB latsaky ny $2.50 isan'andro. Izany hoe $780 isan'andro no vola miditra ao am-posin'ny malagasy iray isan'andro raha ny tatitra farany. Ho an'ny solombavambahoaka Toditsoa Andriamampandry dia mila mpitondra mahay ny firenena, fa tsy izay te hitondra dia mitondra, any ka tsy mahagaga raha tsy tafarana intsony ny fiainam-bahoaka taorian'ny taona 2024 ireny. Mandry isika satria tsy mahay ny mpitondra. 40 taona katroka izay no nitondrany ny mpitondra ankehitriny any Madagasikara. Maro ny fampanantenana natao tamin'ny vahoaka malagasy, na teo amin'ny ara-toekarena izany na ny sosialim-bahoaka, ary indrindra moa ny resaka politika izay tsy mitondra soa ny vahoaka akory tao anatin'ny vanim-potoana nitondrany. Saingy raha ny zava-misy eto amin'ny firenena nefa nijerena dia tsy araka ny nandrasana ny vokatra azo raha ny fanazavana. Raha tsy laza fotsiny ohatra ny fandriampahalemana tsy zarizary eto amintsika, ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny fahasaranan'ny vahoaka izay tena mampikilainy maro. Ya, 40 taona tokoa zao no nitondrana Andriamatoa Andry Nirina ny Rajoelina ny firenena zany, na de tao aza ireo ataotsika hoe mpisolo toerana napetrany de Andriamatoa Filoha Hery Rajaonarimampianina, fa izy ihany no ambadika ny ary Irmara izy rehetra miaraka amin'ny Rajoelina foana no nitondra tao anatiny zay 40 taona izay. Tokony nandroso tokoa ny firenena, kay moa araky ny teneniny zany tany tolera de hoe fitondram-pahefana tsy ara-dalàna, tsy avy amin'ny safidim-bahoaka, tsy manaraka ny sata republikanina no tondrany teo aloha fa vao 5 taona izy zay no mpitondra ara-dalàna, ka lasa ohatrany hoe tsy fitondrana ny fanjakana zany fa fandrobana ny fanjakana zany no nisy tao anatin'izay akoatra ny 5 taona tena nitondrany ara-dalàna. Tsy magaga ny firenena raha mando alika eo ankehitriny satria raha ny toerana nisy an'i Madagasikara tamin'ny 2024 zay nandrombahana ny fahefana ka hatramin'ny androany dia tena mifanalavitra be fa lasa tena latsakakady ny firenena. Ary izy moa hatramin'izao dia mbola mampanantena fotsiny sisiny hoe i Madagasikara tsy maintsy mandroso any eorinany satria tsy manana hevitra hafa hiemorana tsony i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka izany, tsy nanao afa-tsy izay ampahatra Madagasikara amin'ny fitondrana ankehitriny noho ny tsy fahaizana mitantana amin'ny firenena. Ny fandranana ny arena voajanahary sarobidy mangony fotsiny, hitadiavana tombontsoa olombitsy ho ihany ny fanamafisana. Anisan'izany ny fampahantrana ny Madagasikara anisan'ny ambany dia ambany zao, ary anisan'izany koa ny fanovana ireny volamena ho lasa vy, ny fiondrana ny volamena rehetrarehetra any ivelany eny tsisy tafaverina, zany anisan'ny zava-bitany daholo izany. Dia izao koa misy ny hoe fandrodanana ny tranon'olona, famitotofana ny tanimbary amina hektara maromaro satria raha ohatra Antananarivo Toamasina no resantsika ho totofana ny apahana tanimbary dia be ny tanimbary voatototra, izany fampidinana ny haben'ny tanimbary voatototra izany dia anisan'ny zava-bita goavambe vitana Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Manoloana izany dia tokony hatsatra izay zavatra rehetra tsy ahita-pandrosoana eto amin'ny firenena sy izay tsy laharam-pamena ho an'ny Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Ny atao amin'ny manoloana ny zava-misy eto Madagasikara zao nge be dia be ny fampanantenana na ampanantenana ny gasy na ny velorano na ampanantenana sy tsisy tanteraka, ka ny hany tokony ho ataon'ny Madagasikara dia ny fampitsaharana n'izay fampanantenana pokaty rehetrarehetra zay, fampitsaharana ny fandrodanana ny firenena, ny fampahantrana ny vahoaka malagasy, ny tsy fahaizana mitantana, ny fampitsaharana n'izany rehetrarehetra zany no tokony ho atao mba hahafahan'ny firenena mandroso amin'izao fotoana izao. Ilaina araka izany ny fahaiza mitantana amin'ny firenena mba tena ho tonga amin'ilay hoe Madagasikara mandroso fa tsy kopaka ambava fotsiny toa izao ataon'ny fitondrana ankehitriny izao. Mahavaivay ny fiarahamonina malagasy ankehitriny, miova ny tontolo, miova ny fomba fisainana, any ka miova ny fomba fiainana. Vokany, very repera ny olona tsirairay, ary very repera ny fianakaviana sy ny tokantrano malagasy, any ka adino ny maizy azy. Lasa atao modely ho lafatra indrindra ny zavatra avy any ivelany, izay everiny maro ho fandrosoana, any ka simba tanteraka ny maha-malagasy. Fironana manohitra ny rafitra efa napetraka hatrany amin'ny voalohany no miseho eto ankehitriny ka mandrava ny fianakaviana, hoy Dr Mompera Randriamiaritsoa Germain Thierry, izay filohan'ny Brao Foibe FFKM. Fiovana ara-kolotsaina
fiovana ara-piarahamonina ary fiovana ara-pirea-kevitra dia lasa mikorontana ny fiainam-piarahamonina. Ka raha mikorontana ny fiainam-piarahamonina dia tadidio fa tsy ny fiarahamonina tazantsika maso fotsiny no mikorotana, fa ny fiainam-pianakaviana no mikorotana ary ny fiainam-panahy mirefarefa amin'ny tany. Ny fironana misy ankehitriny dia fironana miaina ao anatin'ny atao hoe culture d'anti-système. Izany hoe tena manohitra ny rafitra efa napetraka, efa lahatra napetraka Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Dia anisan'izany système anankiray mampaharitra ny taranak'olombelona ny fianakaviana. Kanefany ny zavatra ny kolotsaina voizina dia kolotsaina mandrava fianakaviana. Fa eo indrindra isika no mametraka ny fanontaniana hoe fa maninona loatra ity tontolo mpiainantsika ity. Loza mitatao ny fiarahany mitovy fananana izay manimba ny ankamaroan'ny tanora malagasy, hoy hatrany Dr Mompera Randriamiaritsio Germain Thierry. Tsy mitsahatra miakatra ny tany fianakaviana antsoina amin'ny teny vahiny hoe monoparental, hoy hatrany ny fanazavana. Ka amin'izao fotoana izao dia miakatra ny salanisan'ny fianakaviana miaina ao anatin'ny atao hoe famille monoparental. Ndao ataontsika amin'ny teny gasy hoe fianakaviana tokanto. Dada rery na ineny rery. Dia nisy ankizy vavy anankiroa tao amin'ny L3 nanontany. Azafady Mopera fa mba te resaka aminao zay roavavy. Ozy izy hoe zay roavavy ange mifankatia Mopera. Kinona maratsy an'izany aho fa Jesoa aza miteny hoe mifankatiavy ianareo fa zay nahafantaran'ny olona fa mpianatra. Ka tsy any amin'izany tenen'ny Mopera zany le izy. Fa mifankatia ahoana aho? Mifankatia zay fa fitiavana madio ny fankatiavanay. Ka tsy voamaika avy eo atsara. Fa inona le olana? Zao ny olana ozy. Fitiavana madio ny azy amin'izany satria vehivavy anankiroa izy tsy afaka tsy misy firaisana ranofo. Zany no heveriny fa madio. Ataoko fa tsy dia marina loatra zany fa ny rivotra mitsoka no tena mahery loatra. Lasa tsy misy hasiny, tsy misy lanjany, tsy misy hajany intsony ny atao hoe fanambadiana. Mitombo andro aman'alina ny atao hoe union libre. Mivadivady eo fotsiny, tsisy vodiondry, tsisy soratra, tsisy mariage. Ohatran'ny fiainam-biby ange zany. Tsy manaja, tsy misy fanajana na ny ray aman-dreniny ankilany na ny ray aman-dreniny andanany. Mitombo andro aman'alina ny fisaraha-panambadiana. Zany ny tontolo manodidina ny fanambadiana ankehitriny. Ankoatr'izay dia miova ihany koa ny fanabeazana ny ankizy manoloana ny zava-misy. Tsikatra hoy izy fa potika vokatry ny tontolo mpiainana ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana. Lasibatra ny zaza manomboka eo amin'ny 4 taonany, hoy ny fanazavana. Ankizy kely 13 taona, 14 taona, dia efa tsy mitsahatra, mijery horonan-tsary mamoha fady isan'andro. Aiza ho ahy izy antoerany ray aman-dreny. Na any amin'ny sekoly, na eny amin'ny hainao manjery, na any amin'ny institution vao nolazaiko teo, dia mihita hatrandro aman'alina io resaka hoe resaka genre io. Fa ny eo ambadika izany dia zao misy mitombo andro aman'alina ny fitakinan'ny zoniny. Ato zao dia efa misy hoe LGBTQIA+. Ny